Teolototsika mianatra momba ny HTML dia androantsika hanao pratique hoe ahoana ny ataonao rehefa anoratra code HTML ianao. Dia andeha ho atombotsika amin'ny famoronana dossier ampiana le code HTML atsika. Ataoko hoe HTML ny anaran'le dossier. Dia hiditra ao anatiny dia avetotsika hanao hoe clic droite dia nouveau dia texte. Dia andeha ataoko hoe file ny anarany point HTML. L'extension teo zany soloina hoe HTML dia ataoko entrée dia misy information miseho ty fa fantatritsika ny zavatra ataontsika dia ataontsika hoe OK. Raha ohatra ka tsy miseho le extension anofanana azy amin'ny machine anao dia mila maka ato amin'ny option de dossier ao anatiny hoe vue misy an'ity propriété ty hoe hide extensions for known file types. En français zany izay ihany fa en français. Io mila désactiver. Dia rehefa désactiver io dia na dia efa fichier efa fantatra ary zany dia mbola miseho ety le extension. Dia afaka renommenao hoe point HTML na zay fichier ana code tianao ampiasaina dia renommer izy zany. Dia raha ohatra zany ka hoe io zao no ampiasaintsika dia hosokafantsika ny zavatra afaka anovanany contenu an'io zao dia notepad aloha. Raha ohatra ka etsika nanoratra ny HTML atsika dia mety tsy haharitsika amin'ny fanaovana an'izay. Fa mila mampiasa éditeur de code zany tsika mba hanaovantsika an'izay. Dia ny éditeur ho ampiasaintsika VS Code. Itelechargenao ny VS Code manao recherche fotsiny ianao hoe VS Code dia avy eo afaka telechargenao avy amin'ny site web officiel ny VS Code le izy misy an'ity hoe Windows ty raha Windows machine anao na zay karazana machine anao dia afaka telechargenao avy eo rehefa telecharger iny dia installena. Dia une fois installé dia sokafana. Andao ary sokafako le Visual Studio Code efa ato amiko ato io izy io. Afaka bataintsika zany zao ty fichier ty dia sokafantsika bataintsika makato anaty Visual Studio Code fotsiny dia misokatra le HTML. Fa ny option recommandée dia le dossier mihitsy no bataina makao. Ny tombony amin'izay rehefa manao action tsika ato anatin'ny VS Code dia tonga dia miatra anaty le dossier le izy. Raha ohatra ka manao fichier vaovao dia satria efa avy bataintsika tao le dossier dia raha manao tsika ohatra hoe second fichier .html dia enregistré tsika miforona ho azy eo anatin'le dossier le izy zany hoe afaka tonga dia avato anaty VS Code koa tsika no mamorona fichier dia izay koa azo lazaina hoe mora kokoa. Dia andao aloha ho fafantsika le fichier farany teo. Rehefa hanokatra an'le fichier file.html teo amin'izay tsika mba anoratantsika le squelette le HTML dia au lieu de anoratra hoe doctype HTML head body zay efa niresantsika tamin'ny vidéo teo aloha. Raha mbola tsy nijery le vidéo teo aloha ianao dia manentana anao hoe jery le vidéo teo aloha satria afaka azahoana tsara zany hoe manomboka amin'ny hoe web dia inona ny atao hoe développement web dia avy eo miditra amin'ny HTML sy ny asany sy ny ataony dia izay amin'izay tsika vao manomboka an'le fampiarana le code. Dia raha ohatra zany tsika hoe anamboatra squelette le HTML zany avy eto amin'ny VS Code tsika manao fotsiny tsika hoe HTML 2.5 dia entrée tonga dia miforona ho azy le squelette le HTML. Dia andao aloha ary ho resantsika ny zavatra izay mbola tsy voaresaksika teo aloha. Voalohany indrindra attribut ao anatin'le élément hoe HTML misy an'io hoe lang equal inu. Zany hoe anglais zany le langage ampiasain'ity page ity dia afaka ovaina io fr mg arak'izay ho ataontsika. Dia manarak'izay hoe meta charset utf8 ity élément ty mamaritra hoe UTF-8 ny encodage ny caractère ao anatin'le site web. UTF-8 mihazona encodage na langage maro zany dia izay no mahatonga ny hoe UTF-8 ny ampiasaintsika. Fa nefa ihany koa raha ohatra ka esorintsika ary zany io élément hoe meta charset io mbola UTF-8 ihany io par défaut noho izany tsy voatery apetraka eo iny. Manarak'izay ty élément manaraka ty hoe HTTP Quiv migarantir en compatibilité amin'ny navigateur efa taloha be izy io noho izany efa justement à partir ny novembre teo efa tsy nilaina intsony ity élément ty. Noho izany afaka esorintsika koa iny. Dia ny manaraka ty hoe élément meta viewport ty le hoe width
equal device width mamaritra hoe ny habean'le page ao anatin'le HTML dia mitovy ny habean'le amakinana azy. Zany hoe raha smartphone izy dia ny 100% ny width zany égal iny largeur an'iny smartphone iny. Dia le hoe initial scale 1.0 dia io ny zoom an'le contenu, zany hoe vao milody zany le page dia 1.0 valeur an'le zoom. Dia andao ny titre ataontsika hoe my HTML. Sauvegardentsika iny dia andao apitsika champ. Ny texte ataontsika ato ataontsika hoe the cost of being wrong is less than the cost of doing nothing. Dia sauvegardentsika. Raha ohatra tsika ka te hijery an'io page vao noforontsika io dia mila sokafantsika ity file.html vao noforontsika teo ty. Dia anaovantsika an'izay dia cliquentsika fotsiny izy na double cliquentsika dia hitantsika eto monsieur le titre hoe my HTML dia le titre tao anatiny ataontsika teo le tao anatin'le champ. Raha ohatra tsika zany ka anoratra texte hafa indray ato ohatra hoe anao paragraphe dia avy eo manoratra hoe lorem texte généré automatiquement fotsiny fa tsy misy heviny manokana dia ataoko hoe entrée dia sauvegardeko dia avy eo afaka actualiseko le navigateur dia miseho eto zany le information vaovao nampidiritsika teo. Fa nefany misy moyen tsaratsara kokoa anaovana anazy amin'ny alalan'ny extension an'ny VS Code. Ity ambany ity misy hoe extension dia rehefa miditra atsika dia afaka manao recherche hoe live server. Rehefa mipoitra ny résultat an'le hoe live server dia afaka installentsika izy. Ho anahy moa zao izy eto efa installé fa ho anao izy misy an'le hoe install dia mila installena aloha le izy. Dia miverinao anatin'le fichier HTML tsika. Dia ato anatin'le fichier HTML tsika manao clic droite dia open with live server dia manokatra an'le fichier atsika automatiquement ato anaty navigateur izy. Fanampin'izay raha ohatra tsika ka manova information ato, raha ohatra hoe fafako ty paragraphe ty dia enregistreko dia tonga dia tsy mila actualiseko intsony zany le navigateur eto fa tonga dia automatique zany le eto dia tsy voatery miala ato anatin'le éditeur tsika amin'izay fotoan'izay. Dia ndeha hanampy contenu hafa tsika ohatsika hoe andao ampiana article dia ampiana H2 ao anatiny apitsika contenu, apitsika paragraphe anankiray dia sauvegardentsika izay dia hitantsika hoe tonga dia miseho dia apitsika image. Raha ohatra tsika ka hanampy image mila apetraka ao anatin'le dossier nisy an'le HTML atsika teo aloha zany le sary. Copieko zao ty eto ty dia zany hoe le anaran'iny sary iny zany apetraka ao anatin'ny attribut src ny élément img. Dia raha manao hoe point slash izay midika hoe ao anatin'ny dossier misy an'ity fichier ty afaka sélectionneko eto le hoe Kyle Glenn. Dia raha enregistreko iny dia hitantsika eto le sary fa le sary ngeza be. Zany hoe par défaut zany ny sary ao anatin'ny balise img dia manaraka ny tena AB résolution an'le sary original dia ahafahantsika mamaritra ny résolution an'le sary rehefa mipoitra eto anatin'le page web eto izy dia mametraka ny attribut width tsika. Dia ao anatin'ny attribut width azontsika faritana ny habeany. Afaka manao tsika hoe 200 pixels ohatra. Sauvegardentsika izay dia hitantsika hoe nivadika 200 pixels zany le sary. Dia afaka ataontsika ihany koa hoe 100%. Le 100% eto mamaritra hoe ny habean'ity image ity zany 100% ny habean'ny conteneurany. Dia ny conteneurany dia tsy inona zao fa ty body ity. Dia mitovy ny habean'le body zany izy zao. Dia hitantsika hoe dia nefany hitantsika hoe manaraka ny habean'le navigateur koa zany izy. Ty attribut src ty koa dia satria URL ihany no miasa eo rehefa ohatra hoe tena alefantsika live le site dia afaka avadika URL ihany koa ny eto. Io sary io zao avy any amin'ny Unsplash dia azoko coller eto le lien actualiseko dia hitantsika hoe mbola io ihany le sary. Dia andao apitsika paragraphe anankiray ao ambany dia hitenitsika hoe we can freely use images from Unsplash. Ty Unsplash ty tsika avadika lien ohatra ampidiritsika eto zany le élément na hoe
encre dia apetrakintsika ao ny lien makany amin'ny site web ny Unsplash dia ao anatin'le élément apetsika hoe Unsplash. Sauvegardentsika izay dia lasa mivadika lien le hoe Unsplash. Dia azontsika cliquer iny dia mitondra antsika makany amin'le site web araka ny voafaritra ao anatin'le attribut href. Dia ndao ataontsika retour aloha. Ahona raha ohatra ka hoe tiantsika hoe hisokatra ao anaty onglet vaovao le Unsplash rehefa ohatra ka cliquer-tsika. Dia ny anaovana an'izay dia ao fanampin'ny attribut an'ity élément anchor ty apetsika hoe target. Dia ny valeurany ataontsika hoe blank. Dia rehefa sauvegardentsika izay dia rehefa cliquer-tsika hoe Unsplash dia manokatra onglet vaovao izy fa tsy le pagentsika intsony no novainy. Dia ndao ary isika hijery moyen indray ahafahantsika manoratra code HTML nefa ihany koa sady mizara anazy. Ampiasa CodePen tsika ho an'izay. Mba hidirantsika amin'ny CodePen dia manoratra fotsiny tsika hoe codepen.io. Raha ohatra ianao ka mbola tsy nanokatra compte raha mbola tsy manana compte dia mila misinscrire ianao aloha. Dia avy misinscrire ianao se connecter fotsiny. Une fois connecté dia misy an'ity photo de profil ty ambony à droite eto. Dia rehefa cliquer ianao io dia afaka manao hoe new pen ianao. Cliquer-tsika iny dia hitantsika hoe manana interface tsika eto afaka anoratantsika HTML, CSS sy JavaScript. Manaraka tsika miresaka momba an'ireto dia ny zavatra hosoratanao anatin'ity hoe HTML ty zany dia izay zavatra rehetra mipetraka ao anatin'ny élément body an'le page web. Copier-tsika dia coller-tsika ao anatin'ity partie HTML ty. Une fois collé eo io hitantsika hoe misokatra eto, zany hoe ohatran'le tao anatin'ny VS Code ihany hoe tonga dia live zany le changement an'le résultat eto akaiky eto dia tonga dia afaka manova valeur ato tsika dia tonga dia mivoaka eto ny résultat. Fanampin'izay afaka enregistrena koa io dia partagena. Zany hoe tsy voafetra zany hoe inona ny azonao ampiasana ny CodePen fa afaka amin'ny smartphone ianao dia efa connecté amin'ny internet dia efa afaka manoratra code dia mijery ny résultat. Dia ity démo nataoko eto ity zao hozaraiko ao anatin'ny description lien ahafahanao mijery azy dia manasa anao ihany koa za mba amorona pen zany ato amin'ny CodePen misy élément HTML sy na misy zavatra tianao hozaraina amin'ny hafa ihany koa dia afaka mifanampy foana tsika rehetra. Dia ajanoko hatreto aloha ny vidéo androany mino fa afaka nanampy anao be dia be zay tao anatiny hoe famoronana code HTML amin'ny vidéo manaraka indray tsika mifankahita.